Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe toaka gasy. Rano mahery sy manimba raha tsy hay ny misotro azy. Tsy inona akory izany fa ny toaka gasy. Mahaiza misotro sy mirevy rehefa manandrana ny zava-pisotro iray ity. Koa ataovy tsara ny sakafo fa raha tsy izany dia tena mankahy. Manimba vavony sy mankarary aty. Raha tsy ho haintsika ny misotro ny toaka malagasy. Tsy hoe rehefa zatra misotro ny karazan-toaka any dia ity toaka iray ity indray no ambanimbaniana amin'izany. Tandremo fa mahery izy io koa aza miraparapa. Toaka gasy anefa tsara fa mba mila sotroina amin'ny fomba mihaja. Ka ho antsika izay vahiny aza mihafahafa, fa izay fotsiny ho an'ny havatra aoka mba tsy hirafarafa. Mazava ho azy hilamina tokoa ny fisotroana azy. Eny fa na dia izy ity aza mahery sy tena mafy. Fa ny toaka gasy dia mandrotsirotsy amin'ny hafaliana ary tena ilaina amin'ny fomba maro samihafa, ohatra toy ny famadihana. Tsy mila atao ambanin-javatra ny antsika malagasy ary tsy atao ambon-javatra koa fa tena ratsy. Na dia misotro ny hafa aza isika, aoka ny toaka gasy tsy atao revy maina sy mangatsiaka, fa mba ampiarahina amin'ny tsaky maro sy ny sisa. Fa ny karazana tsaky dia misy maro izay tsy voatanisa. Eny fa raha tsy hitanao indray izay atao dia rosoy hatramin'ny tsy hasisa. Kanefa aza adiny ny manao mba tsaky tena izy toy n'ireo vorona sy ny gisa. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga Black.